iray amin'ireo nanorina ny antoko tiako Madagasikara tamin'ny taona 2010 iratefina Nahary Emile. Ho azy dia tsy fanajana ny demokrasia sy ny tany dandalana ny fanafoana ny fahazavon-dalana ho an'ity antoko ity izay mikasa anatanteraka hetsika fankalazana ny 520 taona ny orenana izany antoko izany etsy Mahamasina. Midika tsy fanajana ny demokrasia ary ny tany tandalana ny fanafoanana ny fahazon-dalana ho an'ny tim anatanteraka hetsika etsy amin'ny kianjabe ny Mahamasina. Io no fanambarana nataon'ny Emile Ratefina Nahary, iray amin'ireo olona 170 nanorina ny antoko tim ny taona 2010. Io dia milaza fa eto amin'ny tanin'ny Repoblika Madagasikara dia tsy miaina n'izany atao hoe demokrasia izany. Ilazako an'izany hoe tsy misy ny tany demokratika izany eto amin'ny tany sy ny firenena fa didy-jalo no ampiasaina dia tsotra. Voalohany aloha rehefa miantoko ny fitondrana azo veloma zany no manao hetsika manerana Madagasikara, hitantsika reny hoe hetsika ataon'ireny hatreny an-dalambe aza dia milahatra dia mahazo manao, fa rehefa ny antoko hafa dia tsy misy mahazo manao hetsika, izany hoe tena tsy misy mihitsy zany ny fahalalahana, tsy miaina anatin'ny tany demokratika tsika. Faharoa dia io ihany koa ilay préfecture de police nefa hitantsika fa efa nanome alalana ny 520 taona ny tiako Madagasikara ao amin'ny kianjan'ny Mahamasina io e. Dia zany omaly indray zany hoe misy baiko midina indray zany ny dikan'izany, fa omaly indray zany ianao dia manao hoe tsy azo atao indray io hetsika io dikan'izay tsy tany-tandalana koa zany Madagasikara. Tena mbola manamafy indray zany hoe tena tany tsy tandalana Madagasikara. Zay efa zavatra misy amin'ny zavatra rehetra amin'izao fotoana izao. Ka ho ao anatin'izany rehetra zany dia tsotra. Aoka hipetraka eto amin'ny tany sy ny firenena ny tany tandalana, ny tany manaja satria Repoblika Madagasikara efa nisafidy ny tany demokratika dia amin'ireny iainantsika eto amin'ny tany sy ny firenena. Tafiditra amin'ny fankalazana ny 520 taona ny antoko tim izay tarihan'ny filoham-pirenena teo aloha Ravalomanana Mark no anaovana ny hetsika etsy Mahamasina ny sabotsy 9 volana Jolay izao. Maro ireo mpitarika atoko sy fikambanana politika no nahazo fanasana hanatrika izany. Anisany voasasa ihany koa ireo mpanorona ny antoko tiako Madagasikara.